Fifaliana ho anay hatrany avy ato amin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ny miarahaba antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana hazony izay tsara. Miarahaba manokana ny tanora izahay satria fandaharana voatokana ho anareo ity vokarin'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy ity. Amin'ny fandaharana vaovao azy dia tianay hatrany mampatsiahy hoe ny tanjon'ny fandaharana dia ny fitaomana ny tanora hiverina mandrakariva amin'ny soratra Masina, hiaina ny soratra Masina na inona tranga izay miseho amin'ny fiainana satria tranga eo amin'ny fiainantsika rehetra dia efa voalaza ny soratra Masina avokoa ary manan-kolazana amin'izany avokoa ny soratra Masina rehetra. Ny lohahevitra izay fampizarantsika androany dia ny amin'ny antom-pisiany. Izany hoe inona ny antony nahatongavanao tetỳ tany anisan'ny lohahevitra izay nahaliana antsika ny ahafantatra ny mombamomba azy io ary izay no anisan'ny fampizarantsika eto amin'ity anio ity. Raha misy lohahevitra tianao ihany koa ifampizarana dia azonao alefa aty aminay hatrany izany ary hoeverintsika ny ahafahana manatanteraka izany ato anatin'ny fandaharana. Ao anatin'izay lohahevitra mikasika ny antom-pisiany izay dia mandray vahiny maromaro isika izay mampafantarinay anareo hoe izavy moa izy ireo ilaza ny momba azy tsirairay avy izy ireo sy ny andraikitra izay ataony dia anomboka ato amin'ny akaviako ato tsika. Faly miarabantsika rehetra vonjitiana ny anarako misionera amin'ny sehatra ny fandikana baiboly ao anatin'ny fikambanana antsoina hoe Wycliffe Bible Translators fikambanana maneran-tany. Mankasitraka dia faly mandray any vonjitiana ato anatin'ny fandaharana izahay. Faly miarabantsika rehetra liantsony anarako antsoina ihany koa hoe limi izany hoe nom d'artiste ilay izy mpanao sary misehatra kokoa any amin'ny varatavana ny portrait. Mankasitraka liantso. Rijara James filoha mpamorona ny korban sady mpatana korban cabinet amina tontolona resaka ressources humaines sy resaka fandaharana. Mankasitraka rizany amin'ny fandraisana anjara ny fandaharantsika anio. Talen'ny fikambanana mampiely baiboly malagasy izay miaraka amintsika eto mandrakariva amin'ny fandaharana hazony izay tsara dia izy no anazava amintsika fohifohy ny amin'ny hoe inona ny atao hoe antom-pisiana, inona ilay antom-pisiana ho resahantsika androany pastera satria marobe no miresaka antom-pisiana araka ny voalazan'ny namana tany amin'ny Facebook ihany koa hoe lasa lamaody izy ity dia miresaka antom-pisiana daholo ny olona rehetra fa hivererantsika kely ny amin'ny hoe antom-pisiana araka ny baiboly no resahantsika amin'ity fandaharana ity inona ny azon'ny pastera zaraina. Manantona ny fiarabanantsika any amin'ny izay rehetra manaraka ny fandaharana ary indrindrandrindra ho antsika Tanora ary manona ny fiadanan'ny tompiany koa. Raha miresaka antom-pisiana tokoa dia lasa mandala ao anatin'ny sainy maro mihitsy satria misy endrika fampianarana momba ny antom-pisiana enitsika eny rehetra eny dia tsy hoe diso akory reny fa misy zavatra manokana izay tiana hiaviana na tiana hotratrarina na tanjona izay efa napetraka ho an'izany fampiofanana zany. Fa raha miverina rahatsoratra masina isika dia ny alohan'ny diran'ny fahotana Andriamanitra rehefa naharatsika dia tahaka ny endriny araka ny tarehiny. Dia izay tahaka ny endriny araka ny tarehiny izay indrindra no aniranantsika satria hanambara ny hatsaran'Andriamanitra amin'izay sehatra misy atsika rehetra. Raha mandray isika zao amin'ny bokin'ny Efesiana 2:10 dia izay ny ao voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy isika mba hanao asa tsara. Efa zany no aniranantsika dia ilay endrika entsika maneho ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izay no arakaraka ny tsirairay avy araka izay na niran'Andriamanitra azy indray izay hoe misy ny talenta, misy ny fanohezam-pahasoavana ary mbola ho resahantsika koa moa zany ao anatin'izao fifampizarana izao fa ny hanambara ny hatsaran'Andriamanitra no antom-pisitsika rehetra dia ilay endrika no misandrahaka arakaraka ny tsirairay sy ny siam-panimpony zany. Dia fototra misimisy amin'izay tsika ary harena ny ananana ny reto tanora izay manoloana antsika izay afaka mizara ihany koa izay efa niran'Andriamanitra azy ireo zany. Mankasitraka pastera ny amin'izay fanamafisana izay feheziko amin'ny hoe izay nanirahan'Andriamanitra anao. Inona ny antony nanirahan'Andriamanitra anao azontsika adika toy izay koa angamba ny hoe antom-pisiana. Inona nanirahan'Andriamanitra anao? Hitodika avy hatrany ato amin'ny izy mirahavavy isika afaka mandray anjara fitenenana avy hatrany ianareo ny amin'ny hoe efa nizarainareo tany teo ihany hoe inona ny asa ataonareo
dia ao anatin'izay no tianay hoe ifampizarantsika rehetra amin'ny tanora ihany koa, tsy ho antsika eto amin'ny Fandaharana ihany fa ho an'izay miaina ihany koa hoe inona ny asa tena ataonareo ao anatin'izay hoe mpanjika teny baiboly na mpanao sary ihany koa, inona ny tena ataonareo, nanomboka ovininareo no nisehatra tao anatin'izany taiza ho aiza teo amin'ny fiainanareo no nisy ilay hoe andeha anjika teny ho an'ny baiboly na hoe andeha hanao sary inona ny zava-nitranga tao anatin'izay fotoan'izay mandra-pahatonga ny fahatapahan-kevitra fanapahakevitra hoe ity no andeha ataoko. Ny antom-pisiany Wycliffe izay fikambanana maneran-tany dia ny andika ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiteny miteny amin'ny fon'ny olona, tsy voatery mianatra teny hafa fa izay tena teny akaiky ny fo. Dia ny fomba ny tantanan'Andriamanitra ny fiainako mihitsy no nahatonga natafiditra tao amin'ny sehatra io satria efa hatramin'izay no tia mikirakira teny, mianatra teny vaovao. Dia rehefa vita ny fianarako teny amin'ny université dia nangetaheta be hoe te hanompo an'Andriamanitra nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako fa mbola te handalina dia nandeha nianatra teolojia. Rehefa vita izay dia miboboka taty anatiko taty hoe te hanompo an'Andriamanitra fa aiza ary ilay sehatra. Dia teo ny tompony nanokatra varavarana hoe fandikana ny baiboly amin'ny fiteny tena amin'ny fon'ny olona. Dia izay rehetra izay nahatonga natafiditra tao amin'ny Wycliffe. Ny tena andraikitra dia izaho zao miofana ho consultante amin'ny fandikana baiboly. Ny ataoko amin'izany dia tsy mandika teny satria ilay tompon'ny teny no manao any asa fandika teny fa manampy an'ireo mpandika teny amin'ny fahazahoana tsara ny hevitry ny boky sy ny teny ho adika, manampy azy ireo amin'ny famoahana ny hevitra satria izay ny fianarana nataoko. Dia mba ho dika teny marina sy madio ary malama amin'ny fiteny izay andikana azy zany ny vokatra mivoaka eo satria saripady fa tenin'Andriamanitra dia izay zany tena ataoko ao anatin'izay. Inona ny fiofanana nataon'ny vonjitiana raha tsy madiso? Nianatra teny anglisy teny amin'ny université dia avy eo nifindra tao amin'ny sampana traduction. Dia rehefa vita izay dia izay vao niverina nianatra première année indray tamin'ny teolojia dia navita efa taona. Mankasitraka ny vonjitiana ny amin'izay fizaran'izay inoko hoe misy azo iaingana izay pastera ny amin'ny lalam-piainana hoe toy ny ahoana ny inona ireo singa mamaritra ny antom-pisiana ao anatin'izay amin'ny olona anankiray. Ny zavatra anisan'ny noraisiko tao anatin'ny nambaran'ny vonjitiana dia ilay nisan'ilay hoe etaeta. Misy etaeta, misy etaeta nataontsika koa hoe faniriana na fikasana. Fa io ilay etaeta faniriana fikasana io dia apetrak'Andriamanitra ao anatintsika izy io. Dia misy fotoana antsika te hanao zavatra anankiray fa tsy mety voafafa ao anaty ao io etaeta io ary izay mihitsy ilay Andriamanitra ilay mametraka dia io ilay antom-pisiantsika misy zavatra efa nirahana antsika any dia ny trangan zavatra izay lalovantsika kay dia ampiasain'Andriamanitra, ampivondronany hahatongavana any amin'izay itiany izy Andriamanitra hiaviana fa ahitantsika fifaliana na dia mafy ny asa aza. Inoko fa mafy zany asan'ny fandikana zany satria misy teny samihafa dia tsy maintsy manara-maso manao fitsiriana fa tsy voafafa ao mihitsy zany ilay fifaliana satria izay ilay anehoanan'ilay hoe antom-pisiana. Dia eto zany dia efa miresaka an'izany dia manana ny namana anankiray koa tsika izay na ny voambola nampiasainy teo aza moa dia efa ozy hoe fandray koa zany ny teny ampiasaina zany raha iteny andraisaka portrait izy dia inona moa izy? Varatava. Varatava. Izay ny teny gasy amin'ny portrait varatava. Totsika avy hatrany atsy amin'ny liantsoa isika. Inona ny tena ataon'ny liantsoa? Ahoana ny nahatongavan'ny liantsoa teo amin'ny hoe manao sary varatava? Ny tena nataoko moa izany raha ny tena marina tsy nieritreritra hanao sary mihitsy satria tsy tao anatin'ny sehatra nieritreretiko mihitsy hatramin'ny fahakeloko fa efa ela ny tiana hanao sary. Fa nefa kosa rehefa nandeha teny ny fotoana dia ohatran'ny hoe voakasika Andriamanitra hoe misy lalana homaniko anao ny ato amin'ny fanaovana sary. Be dia be ny sary misy sary tsy maneho voninahitr'Andriamanitra mihitsy.
afaka atao reny fa saingy tsy hany mihitsy zany le zavatra atao. De ny sehatra ataoko mampanao sary zay crayon kokoa ny ampiasaiko. Mampiasa crayon sy ny taratasy zay aloha hatreto fa mbola maniry ny ampiasa an'ireny peinture à l'huile sy ny toile reny zay hitantsika hoe hosodoko kokoa angany ilazana azy. Fa amin'ny ankapobeny zany teo amin'ny nanaovako an'izay sary zay fotoana lavalava ihany satria tamin'ny 12 taonako teo no nanomboka tia nanao sary kokoa teo amin'ny fiainana zany hoe tsy nijanona amin'ilay sary atao any am-pianarana fotsiny fa hoe nivoatra kokoa tamin'ny sary hafa zany. De nanao sarin'olona, lohan'olona, tarehan'olona zay le varatava. Zay no tiako kokoa sy ataoko kokoa amin'izao fotoana izao. Atao anatin'ny fampizarantsika nanomana ny fandaharana moa dia anisan'ny voaresakintsika teo hoe nalian-tsoa ary gaga hoe ay zaka mahay manao sary. Tahoana no nahatsapan'ny lian-tsoa hoe tamin'ny fotoana ohatry ny ahoana no nahitanao hoe ay mahay manao sary tamin'ny fotoana tsy voafaritra mazava fa tany amin'ny tao anatin'ny confinement tamin'ny 2020 teo zany tena nanomboka ohatran'ny hoe nikaroka de niditra lalina kokoa satria na ny olona raha meny sary ataoko tamin'izany hoe zao hoe sary ataondry tsy tafavoaka mihitsy io fa ohatran'ny hoe fa ao anatiko le izy de tsy nety mihitsy zany raha tsy vitako hoe ianarako ty tsy nandalo fianarana manokana fa nampianatena fa hoe tsy maintsy ataoko izay hatavoaka an'ity fa tiako ty zavatra ty de tany hoany amin'ny taona 2020 tany zany ohatran'ny hoe natsapa hoe misy zavatra ao anatiko zany tokony avoakako amin'ny alalan'ity sary ty zay moa le hoe hoe mamoaka zavatra avy any anatinao ianao de miezaka foana zany ao anatin'izay mamoaka an'iny zavatra iny. Nanomboka tamin'ny ataontsika hoe tamin'ny voalohany lian-tsoa tena hoe manao sary ohatran'ny olona rehetrarehetra mety hoe fialamboly izy tamin'izany fotoana aty aoriana fantatra hoe mivarotra an'izay fahaiza-manao zay koa lian-tsoa amin'izao fotoana izao. Nanomboka oviany lian-tsoa nanomboka hoe niditra tamin'ny sehatry ny fivarotana an'izay hoe fahaizanao zay. Teo amin'ny taona 2024 teo amin'ny taona io nanomboka nivarotra nanaovako azy voalohany tamin'izay de mandray commande zany sary portrait mandray commande de za tsy manome prix fa ozy hoe zay omenareo zay fifaliponareo fantatrareo hoe sahaza an'ilay sary amboariko fa rehefa taty aoriana amin'izay rehefa nanomboka nampiasa an'ilay fitaovana manara-penitra kokoa zay somary lafolafo kely ny vidiny de tsy maintsy nametraka prix ihany tsy maintsy nametraka vidiny ihany zany satria manjary matiantoka ao anatin'ilay izy. Mifameno amin'izay ihany ohatran'ny nantanitsika tamin'ny vonjitiana teo hoe mialohan'ny natongavana teo amin'izay hoe andeha hanao sary inona ny zavatra nataon'ny lian-tsoa de inona nahatonga an'ilay hoe déclic ve ny ilazantsika azy hoe andeha hanao sary andeha ataoko fitadiavam-boly ty inona ny zavatra nataon'ny lian-tsoa niaraka tamin'izay. Mialohan'izay aloha mianatra hatramin'izao moa zany mbola mianatra eny amin'ny université de tao anatin'izay nianatra izay zany nisy échec tao amin'ny fianarana nataoko de teo zany hoe afa maninona mora ty sary ty nitrandrahako fa tinga talenta efa namen'Andriamanitra de nanomboka nitrandraka azy amin'izay teo nanomboka nieritreritra hoe afaka mampidi-bola anahy ty sary ty raha ezahako zany zay ampivoaka azy tsara ampiseho tsara ny lanjany sy ny rehetra ao anatin'ilay sary. Misy Mifandraisa any amin'ny fianarana manao sary ve ny fianarana ataon'ny lian-tsoa amin'izao? Tena tsy misy. Tena tsy misy. Ie, mankasitraka ny lian-tsoa verina kely atao amin'ny pastera mifameno amin'izay mino fa misy singa maromaro ihany koa azontsika ifampizarana angamba miainga amin'izay lalam-piainana ny lalovan'ny lian-tsoa zay. Teny anankiray izay ritsika tamin'ny nambaran'ny lian-tsoa ilay teny hoe talenta nomen'Andriamanitra. De rehefa zoina koa tao anatin'izay zavatra nalovana iainany amin'izao aza rehefa nanontaniana hoe ianao ao anatin'ny fianarana kanefany tsy misaraka amin'ilay fanaovana sary. Zay zavatra anankiray zavatra mifamatotra amin'izay koa dia ny hoe tsy noeritreretiny mihitsy ny anao an'ilay sary fa eny an-dalana aloha izy no mivoaka mivohitra izay ataoko hoe talenta izay dia zany mbola
asan'Andriamanitra mahagaga tsy amin'izy ireo ihany fa amin'ny olona tsirairay avy mihitsy amin'ny hoe firesantsika ny amin'ny talenta io ny olona tsirairay avy dia nomen'Andriamanitra talenta zay tsy manana talenta zany fa misy tsy fantany misy indray ny talentany hafa no tiana ananana fa tsy lefa nomena azy dia azadonina fa Andriamanitra hendry nahary antsika tsirairay avy ary tena misy ilan'ny olona tsirairay avy dia iny no mila fifaliana ao anatintsika fa ahoana indray ny amantarana ny talenta mbola andeha koa tsika any aminao hoe fanomeza pahasoavana fa avy hatrany dia horesahiko satria mba tsy ahatonga antsika hoe sahiran-tsaina indray inona indray ilay talenta iny fanomezam-pahasoavana ny talenta zany dia isika rehetra ny manana azy ny fanomezam-pahasoavana ao amin'ny Soratra Masina dia ilazana izy fanomeza ny fanahy fanahy masina no manome dia amin'ny fotoana izay aneken'ny olona anankiray hiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia raisiny miaraka amin'izay ny fanan'Andriamanitra dia misy fampitaovana omeny io fanahy io ao amin'ilay olona iny ilay antsoina hoe fanomezam-pahasoavana ny mahasamihafa sady mampifameno ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana dia zao ny talenta dia matetika ilay olona ny tena misongadina fa ny fanomezam-pahasoavana dia ilay asan'Andriamanitra mihitsy no tiana asongadina ka mahatonga ny fanomezam-pahasoavana dia no tianjaraina samihafa mba ho fampandrosoana ilay tenan'ny Kristy dia ilay vondrona mihitsy zany zay dia mifameno ao anatin'izay nefany na ny talenta na ny fanomezam-pahasoavana ka ny olona izay an'Andriamanitra mana talenta dia mivelatra io talentan'io ampiasaina ihany koa ary ampiasain'ilay fanahy amin'ny fampandrosoana zavatra anankiroa misy fahasamihafana fa tena mifamatotra ireo Araka izany hoe paster rehefa miresaka tsika zany hoe ny antom-pisiana atao amin'ny sehatry ny Baiboly dia manamafy izay hoe ny fanomezam-pahasoavana maneho ny voninahitr'Andriamanitra rehefa amin'ny antom-pisiana araka ny Soratra Masina dia ilayntsika mila hita taratra eny amin'ny tsirairay ny tsirairay zany mila mahatakatra hoe aiza ho aiza ato ny toeran'Andriamanitra amin'ity ataoko ity zany hoe antoka anankiray iny ahafahan'ny olona anankiray mamantatra hoe anatin'ny antom-pisiako avy sa tsy. Anisany manampy betsaka zany ny fananana ny hoe ity ny talenta koa sy ny hoe ity ny fanomezam-pahasoavana satria ireny dia nomen'Andriamanitra hahazoana mahatanteraka an'ilay iraka ilay antom-pisiana Andriamanitra zany manome ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana io dia tian'izy Andriamanitra zany anehoana ny fahatsarana raha mitenitsika hoe iraka ao amin'ny fanirana lehibe moa izy ao amin'ny Soratra Masina ny Mateo 7:20 atao mpianatra ny firenena rehetra ny filazantsara araka ny lioka ny amin'ny vavolombeloko ianareo na ny asan'ny apôstôly ihany koa na any filazantsara ny maraka hoe mitry ny filazantsara iraka lehibe ny filazantsika azy fa reny io ataotsika io na manao mpianatra tsika na mitory filazantsara tsika na mijoro vavolombelona tsika fa le endrika reny zany lay iraka fanirahana antom-pisiana fa le endrika natanterantsika azy lay fanomezam-pahasoavana sy ny talenta amin'izay no mahatonga azy misy fahasamihafana kanefa mivondrona sy ihany koa mirindra ilay asa zay ny manampy atsika zany ny hamantarantsika hoe makaiza eo amin'ny fijoroana vavolombelona ny fahafahantsika hoe ity ny talentako ity ny fanomezam-pahasoavana. Mankasitraka paster teverina kely ato amin'ny liantsoa sy vonjitiana ny amin'ny hoe misy zavatra tianareo zaraina manokana ve mahakasika ny hoe inona no antoka ho anareo indrindra teo amin'ny hoe ity ny antsoan'Andriamanitra na hoe tena nantsoan'Andriamanitra anjika tenin'ny Baiboly zay hoe misy elanelany ihany koa zay hoe misy ny manjika tenin'ny olon-drehetra afaka manjika teny fa nantsoan'Andriamanitra hoe manjika tenin'ny Baiboly dia ho an'ny liantsoko moa arak'izay fizarana natao teo hoe nantsoan'Andriamanitra aneho ny voninahiny amin'ny alalan'ny sary inona ny antoka tao anatinareo nahatonga anareo nanapa-kevitra hoe hizotra amin'ity lalana ity. Rehefa miaina amin'ny pasterako dia zavatra tonga ato an-tsaiko le hoe talenta sy fanomezam-pahasoavana dia hitako hoe rehefa niditra tao amin'ny sehatra io dia tena nofanina nomena karazana fianarana be dia be mba ahafahako manao tsara ny andraikitro dia nefa ny tao anatin'izay tena be dia be mihitsy ny fitsapana dia tsy mora le izy misy fotoana hoe sao dia mba tsy tia arany lasa misy fanahina sao dia mba tsy tia ary le lalana ny safidiana satria tamin'ny voananomboka dia rehefa satria misionera tsy maintsy hiresaka amin'ny fiangonana hiresaka amin'ny olona hoe ity misy aviana maharesy lahatra
de ny fiangonana sy ny olona no manohana an'io asa io de maro ny olona tsy mahazo an'izay fa hoe enao ve navita fianarana ambony navita fianarana tany amin'ny fandika-teny zany raha tena ampiasaina de mahazo vola be tena mikarama be mihitsy ianao de nefa ianao ty anao missionnaire ivelona amin'ny fanohana ny fiangonana sy ny olon-tsotra de tena nisy fotoana tena nanjanona kely mihitsy de nandinika hoe hay so de inona tokoa ary fa le etampoko le nangotraka be taty anatiko taty tsy nety afaka de zay hoe tsy vola ny antom-pisiko misy antony mahatonga tantanan'Andriamanitra ohatra zao de izay fandraisan-dahatra zay tena hitako hoe Andriamanitra mihitsy nametraka azy de rehefa tonga ny fitsapana isan-karazany de miverina foana ianao tompony nametraka teto de aoka ianao manalana eto rehefa tsy tia intsony le lalana. Mankasitraka ny vonjitianany amin'izay fizarana fiainana mihitsy moa zany satria tena fiainana no zarainy amintsika ary tena hoe rehefa miaina ny antom-pisitsika isika dia tsy voahozongozona izay mihitsy malaza hoe tsy voahozongozona na inona sedra fa miverina amin'izay hoe fahafantarantsika hoe inona no nandrahan'Andriamanitra antsika. Manana ho zaraina amintsika Liantso. Ie, tovy amin'ny vonjitiana teo ihany hoe nandalo sedra, tena nandalo satria raha nanomboka 2012 tany aho zany hoe niditra tao anatina club dessin anankiray dia ohatran'ny hoe leo be hoe satria ohatran'ny hoe tsy rarahin'ny olona zany le zavatra atao. Tsy misy mahafantatra le izy. Fa rehefa taty aoriana tsapa le izy hoe fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ity zavatra ataoko ity. Matetika moa rehefa mizara ny sariko ao amin'ny pejiko dia mametraka foana ny ambany hoe solideo gloriana, glory to the Lord, an'Andriamanitra rery voninahitra satria tsapako hoe izy no nanome an'le izy izy no nametraka an'le fanaovana sary tato anatiko. Isan'izany zao araka ilay nolazain'ny pasteur teo hoe fanehoana ny fahatsaran'Andriamanitra satria tsika zava-boarin'Andriamanitra nataony tsara. Isan'izany ty amin'ny akanjoko ty sary namboariko izy io digital zany raha marimarina kokoa atao amin'ny telefona dia niaingaiko tamin'izy io le Salamo 7:30-140 hoe endre mahatahotra sady mahatalanjona ny asa nanaovanao tena tsapako hoe tsara nanaovan'Andriamanitra dia mahavita zavatra tsara ho azy koa. Ilay niteneniko tany amin'ny voalohany teo hoe misy olona manao sary tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, misy olona manao sary gora zao hoe resaka ohatran'ny hoe matoto bibibiby be reny fa ho anahy manokana tsy resy lahatra amin'ireny sary reny ary tsy voasarika anao an'ireny mihitsy. Tanatina fikambanana nisy ihany izy hoe anao exposition zay dia izay ny thème atao anatiny hoe gora fa tonga dia izay hoe aleo hijanona aleo aza tsy hanao satria tsy hany mihitsy ilay hitondran'Andriamanitra anahy, tsy hanao zavatra ohatray tsy le lazako tsy ny momba anahy hoe mahay sary koa sy vehivavy fa le hoe voninahitr'Andriamanitra miseho mihitsy zany, hafa mihitsy ny fitsapana an'izany sy ny fiainana an'izany ao anaty. Mankasitraka Liantso, lalam-piainana roa samy hafa raha hitantsika raha tsikaritrsika tao anatin'ny fizaran'ny Liantso sy vonjitiana no nilalovan'izy ireo fa ny ombonany kosa angamba pasterany amin'ny hoe faharesan-dahatra tsy voahozongozona, ny amin'ny hoe itiny ny antsoin'Andriamanitra misy fanazavana raha Soratra Masina ve azon'ny pastera nampiana an'izay voalazan'izy mirahavavy izay. Andriamanitra rehefa nahary antsika ary izay no mahasamy hafa antsika olombelona sy izy Andriamanitra ilay mpahary. Tsika zany manao an'ilay fikasana vinavina etaeta miainga avy amin'ny anio makany amin'ny hoavy. Andriamanitra miainga avy any amin'ny mandrakizay izy no miverina makaty amin'ny hoavy sy ny ankehitrinintsika ary ny lasa ny fahatanterana zany ny azony dia efa fantany ny fikasana ho an'ny olony dia ao anatin'izay izy no efa mametraka sy mandamina ny zavatra rehetra dia safidin'ilay olona amin'izay ny hoe hanaika na tsia satria napetraka Andriamanitra ao anaty ary io teny hoe safidy io dia mbola toetran'Andriamanitra koa. Matetika manko ny olona efa izay ny lahatra efa Andriamanitra nomeny safidy isika olombelona satria manan-tsafidy koa izy Andriamanitra dia izay safidy izay isika no manao an'izy hoe hanaika na tsy hanaika fa amin'ny fotoana izay anekentsika na dia mafy sy sarotra aza misy tenen'ny vonjitiana misy fitsapahana fizahan-toetra reny ao ary azadonina fa na dia eo aza ny fitsapahana na fakapanahy satana
eo ihany koa ny avy amintsika mihitsy le izy sika mihitsy natonga n'le tranga iseho fa tsy sidiran'ny satana akory aza na mety ho ny zava-misy mihitsy no mitaky an'izay fa zadonina fa manatrika an'izany rehetra zany Andriamanitra dia ampiasain'Andriamanitra reny hahatongany koa hoe eto izy manefy atsika mampitao atsika mandrantsana atsika fa eo koa izy no manosika atsika ho any amin'izay nikasana izy Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika ary satria manana namana moa tsika miaraka eto zay fifaliana koa ny ahafahana mifampizarany amin'izany harena izany satria rehefa ny fanakalo tao anatina fotoana vitsivitsy izay dia izy hoe misy harem-pahasoavana lehibe satria eo amin'ny sehatra natao hoe fandraharahana fa saingy eo amin'ny fampivelarana ny mahaolona mihitsy resaka ressources humaines ao anatin'izany dia manana lanja lehibe eo amin'ny sehatra asy io satria ny olona no nomen'Andriamanitra toerana voalohany izay vao ny zavatra dia raha tiana handroso sy andeha ny zavatra anankiray ilay olona mihitsy no mila ampahafantarina koa ny hoe inona le antom-pisiany ary ahoana ary zany ny ahafahany maneho ny atsara n'Andriamanitra. Mankasitraka pasterany amin'izay fanamafisana izay hitodika indrindra ao amin'ny ritsitsika amin'ny fotoana manaraka ezahantsika hoe sokajiny olona samihafa ny mandray anjara anatin'ity fandaharantsika ity nijerentsika teo ny lalam-piainan'ny vonjitiana sy liantsoa maha-olo-tokana azy ny tanjon'ny fandaharantsika moa dia hoe tanora miaina ny antom-pisiny ihany koa fa mahatonga an'izany antom-pivelomana raha izay ny ilazantsika azy hoe hiaina n'le izy sy hivelomana ihany koa izany hoe misy loharanom-bola mifamatotra ao anatin'izay izay ahafahany miaina sy manompo an'Andriamanitra ihany koa eo amin'ny sehatra izay misy azy. Hitodika atao amin'ny ritsitsika ampahafantatra ny amin'ny korbanina izy izay orinasa efa miendrika orinasa raha hoe tato amin'ny liantsoantsika mbola mpandraraha olo-tokana izy fa hitodika koa sika atao amin'ny rija izay hoe efa tonga amina dingana orinasa ny sehatra izay misy anao iaino anao zay amin'ny hoe inona moa ny ataon'ny korbanina. Ok. Korbanina dia cabinet. Cabinet misy antony anankiroa ny resaka ressources humaines dia resaka fandrarana. Asanay zany amin'ny cabinet anay. Korbanina raha dika amin'ny teny tsotra dia hoe offre spéciale à Dieu. Dia miverina amin'ny teneninareo teo hoe ahoana fomba fanehoana izay offre spéciale à Dieu zay amina karazana asa tsara. Zany hoe nenay zany apetrako mihitsy izy hoe performance ary iny no entinay nanivon'ny orinasa. Ny orinasa iarahanay miasa tsy voatery mpino ary koa misy mpino fa ny zavatra hitanay hoe rehefa manana performance ianao dia mino anao ny olona. Rehefa tsy performant ianao dia ninona zavatra entinao mety tsy men'ny olona lanjany. Io zany no antom-pisianay raha atao hoe tsotsorina le izy. Ao anatin'izay hoe efa tonga amina dingana maha-orinasa izay ny korbanina. Mino hoe iombonantsika ny hoe misy faharesen-dahatra izay natonga ny rija hoe andeha hiroso anangana orinasa amin'izao dingana izao. Misy ihany koa ny torohevitra torolalana pratika. Dia ataontsika hoe azontsika hifampizarana amin'ny tanora raha toa ka efa tonga amin'ny dingana izy hoe mahafantatra hoe ity ny antom-pisiko hijoroako dia inona ny tokony ataoko raha toa ka manana faniriana hoe tiako hivelatra amina dingana orinasa ny sehatra izay asako. Voalohany indrindra mila ianao expert amin'ilay domaine anao. Ny olona tsy hiara-asa aminao raha tsy expert ianao. Mila zany ianao rehefa mitena hoe expert zany mila hitan'ny olona ny sandamidin'ny zavatra hoentinao. Raha ohatra hoe misy tolotra hoentinao any amin'ny tsena ka mety efa misy mpifaninana aminao anatin'ilay tontolo dia mila hitan'ilay ataontsika hoe mpanjifan'ilay zavatra tolotra ataonao hoe tena miavaka tia manafaingana ny zavatra ataony. Misy koa hoe tsaratsara kokoa ny hafa ilay fomba fanaovana azy na hoe amina fomba zay tsy nieritreritry ny hafa ny fomba hitondranao an'izy. Misy fiteniko izay hoe smarter, faster, better. Ireo teny telo ireo zany tokony mahafoaka ny zavatra tolotra ao. Ka raha tsy manana an'izay ianao dia sarotsarotra. Dia eo no ilaina n'ilay nitenen'ny pastera teo hoe ny talenta ray dia ilay fanomezam-pahasoavana. Dia misy adiditsika ao anatin'izy kolokolo sy manatsara foana izy io zany satria
mety misy zavatra nianaranao teo aloha fa efa tsy applicable ntsony am'izao. De mila zany ianao tsika zany moa sampiny eto mila sensible be amin'ny fitarian'ny fanahy masina. Hitavita efa tao anaty baiboly misy trango hoe fahavalao anankiray toerana anankiray ny adiny ary fa ny fomba ny adiny an'ireo fahavalao tamin'ny fotoana anankiroa samihafa tsy nitovy. Ianao zany tsy hoe ny fomba nitondrako an'ity zavatra ity enim-bolana lasa no iny foana. De mila tena rehefa mamaky ten'Andriamanitra ianao miatrika zavatra mila an'izay flexibilité zay zany ianao amina zavatra anankiray hoe zao nitondrantsika tamin'ity fa mila aikantsika miadapta. De zay zavatra zay ilaintsika rehefa miditra ao anatina fandaharana mba ahafahantsika zany hoe mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina mba ahomby amin'ny zavatra atao satria zany ilain'le mpanjifa ny zavatra ataonao zay ary ahafahanao zany misongadina amin'ny zavatra ataonao. Mankasitraka Riza manamafy ihany koa zay satria raha ny resaka vonjitiana sy liantsoa teo dia marina hoe misy ny talenta misy ny fanomezam-pahasoavana fa tsaroantsika fanjary izy ireo hoe mbola mianatra mbola mitrandraka an'izay fanomezam-pahasoavana sy talenta nomen'Andriamanitra zay mikolokolo araka ny lazain'ny Riza teo dia tsy natao hampatoriana zany ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta ary pastery. Misy fomba maro samihafa fa atsika mampivelatra azy ireny liantsoa manokana zao mampianatena raha tsy diso mampianatena vonjitiana manaraka fiofanana manokana dia afaka mitrandraka ihany koa tsika mino hoe fianarana hafa izay mifameno amin'ny fanomezam-pahasoavana izay ananantsika izay mety hoe takiny ny sehatry ny asa araka ny voalazan'ny Riza teo mety hoe anome tombony ho an'le asa atolotra omenao ny orinasa. Misy fanampiny vety ny pastera andravonana ny fandaharantsika mialohan'ny rosoantsika amin'ny famaranana na anampiny Riza ihany koa. Anankiray izay teny izay nampiasain'ny Riza teo ilay hoe performant. Mila an'izay ary mila flexibilité, mila sensibilité. Reny zany ilay voambolana izay tsy ivelan'ny soratra masina akory fa tena ao amin'ny fahatsaran'Andriamanitra mihitsy. Eto zao andray soratra masina anankiray mifamatotra amin'ity fandaharana an'io ity efa fandrentsika ity soratra masina ity. Ny Timoty 2:7 fa 9:10 sy ny 7:10 dika teny ambonana no manoloana ito. Ny soratra masina rehetra dia nomeny tsindriman'Andriamanitra sady mahasoa hampianarana ny marina, handresen-dahatra, hanitsiana ny diso, hanabeazana ho tirarina mba hahatonga ny olon'Andriamanitra ho tsara ofana sy ary fitaovana hanao asa soa isan-karazana. Ilay teny hoe asa soa isan-karazana zao asa tsara isan-karazana. Dia ao zany misy an'ilay hoe izy io kaya misy fianarana ao fa misy fanitsiana zay diso ihany koa, misy fanabeazana sy fitezana ao. Eo zany no ilaintsika n'ilay hoe mila mazoto miaino mandrakariva an'Andriamanitra ilay nanome talenta sy ny fanomezam-pahasoavantsika satria efa fantany ny zavatra zay ho alehantsika sy ny tontolo zay ho atrehantsika dia ao anatin'iny Andriamanitra no mbola mampitaho indray, mampivelatra indray ary eo no mazava-dehibe kolokoloina io fa tsy hampatoriana. Tsy hoe ity no anahy zany dia zay tiako, tsia fa nampitaovana an'izany tsika dia mila kolokoloina, hatsaraina, ampivelarina zany mba ampivelarana ny hafa ihany koa. Misy teny vitsivitsy reto izay ampifamatoriko amin'izany ny hoe mila mianatra isika fa mila mizatra ihany koa tsika fahazarana zany fa ao koa tsika dia mila manaiky ny hiatsara sy hizara. Fanekena daholo reo zany hoe Andriamanitra no mampitaho antsika fa isika mila manaiky fa iny no azoantsika maneho ny hatsaran'Andriamanitra eo amin'ny tontolo ny atao fifaninanana izay misy atsika tsy azontsika laviny zany tontolo ny fifaninanana no atrehantsika ny eo amin'ny sehatry ny fiangonana, ny eo amin'ny sehatry ny orinasa, ny eo amin'ny isam-batan'olona zany dia tsy maintsy manaiky isika no hoe ahoana ny ahafana mikolokolo ampivelarina hatrany dia ao anatin'izay nefany misy fanamboarana sy fanefena koa ao. Tsy mora io, marary io rehefa ny sary ao an-tsaina moa dia ny hoe ilay sarany Jaona 5:10 tahaka ny voaloboka sy ny sampany rehefa tiana amoa bebe kokoa izy dia tsy maintsy
diovina hoy ny soratra masina fa rehefa ataontsika eny amin'ny sehatry ny fambolena voaloboka ny atao hoe diovina tsy fakana spaonjy akory dia hosorana amin'ny rano ny diovina fa avy hatrany mihitsy zavatra maranitra no ampiasaina dia iny no andrantsanana marary zany fa aika iny lalan'ny fahavokarana zay dia izany zany ao anatin'ny tsy afa-misaraka amin'ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika. Mankasitraka pasterany amin'izay fanamafisan'izay raha manana fanontaniana ihany koa ianareo mirahavavy hoe mifamatotra amin'izay ny fampizarantsika dia afaka mizara an'izay raha misy fanamafisana tian'irija iverenana kely dia afaka miroso amin'izay tsika. Resaka fandratsanana am'resahako mila mahazaka zany ianao feedback amina client aza manao fandrarana ary aza manatena androso ary indray Andriamanitra any anatin'ny vavan'ny client no miteny aminao ary amina fotoana efa nitenenany anao izy tamin'ny fotoana tamin'ny fandraisanao taminy fa rehefa arahanao iny teniny iny dia mamimany ianao fa any anaty vavan'ny client iny mivoaka amin'ny fotoana tsy ampozinao dia raha te handrosotsika mila mahazaka an'izay rehefa miteny ny client hoe tsy afa-po rehefa miteny ny client hoe avereno ty zavatra ty dia mila manao an'izay ary fantatrao ianao zany rehefa manana fanemasina fantatrao hoe ampiasain'Andriamanitra vavan'le olona ary tsy voatery pino io fa fantatro ny fanaonao hoe aitsio ty fa rehefa aitsinao iny dia miakatra degré ambony ianao dia miakatra dia nany avy eo iny lasa resaka réputation mantsy avy eo le izy lasa hoe zareo rehefa miteny an'ity izy dia ataony dia iny tena manokatra varavarana tsy azonao eritreretiny zany mihitsy ary tombambidin'ny tolotra ataonao lasa miakatra satria be dia be nge mpifaninana fa rehefa tsapan'le olona ny izay famatoran'izay tsapan'ny olona hoe misy zavatra hoentiny miavaka dia iny vidin'ny olona lafo be ny olona mety miasa ray volana miasa herintaona zavatra azonao anatina herinandro avetsy zay satria petraka rehefa mpitokisana ianao nanetry tena manaiky ahitsy ary rehefa tsy manaiky ahitsy ianao dia ela be ny zavatra fantsian'Andriamanitra tokony ekenao hoe ok amboariko ty dia tarazoka ela be iny zany nraisiko amin'ilay tenen'ny pastera teo fa mora mantsy maheno an'izay fa rehefa tena miatra anao le izy zao vao maly misy client dia manome feedback dia ok za tsy be keskila fa ok marina zany ahitsy ty dia lasitsika mifamatotra indrindra amin'ny resaka kolotsaina hoe manome ny tsara indrindra amin'izay voazarazarainy rijo izay ary izay mihitsy koa moa ny ao amin'Andriamanitra tsara dia manana ny fahatsarantsika amin'izay atao amin'izay tenenina dia hitako hoe tsara hifampizarana sy tsara hiainana sy hianarana indrindra koa arak'izay lazaindrijo izay hoe mandray feedback avy any amin'ny hafa ho fanatsarana sy ho fandrosoana. Raha misy fanontaniana fanamariana avy amin'ny vonjitiana sy liantsoa dia azontsika anoizana ny fandaharana raha tsy misy kosa dia saika teny pastera sa manohy avy hatrany eny ary mamintina sy mandravona ny fandaharantsika efa manakaiky ny famaranana mankasitraka ny vonjitiana mankasitraka ny liantsoa mankasitraka riza tamin'ny fizarana pratika izay antenainay hoe nanampy ny tanora mety hoe sombiny ihany no voaresakitsika satria voafetra ny fotoana atao anatin'ny fandaharana ny tiana izaraina aminareo dia hoe afaka mametraka fanontaniana nareo amin'ny commentaire dia afahantsika mijery hoe inona ny tokony ampiana tokony horesahantsika fanampiny amin'ny fandaharana manaraka tiana ifampizarana ihany koa hoe afaka mifandray amin'izy telomenada ianareo anisan'ny efa nizarain'izy ireo teo ny page Facebook azonareo ifandraisana amin'ny liantsoa avelaka misy ny teny anazava avy hatrany hoe inona le page Facebook ny page Facebook azo ifandraisana amiko limiara zany hoe fiandohan'ny anarako moa zany izy hoe liantsoa dia mialy izay ny tena anarako dia ao anatin'io page io izarako mahakasika ny sary ataoko fa ao ihany koa nefa mizara karazana ohatrany hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Raha maniry ianareo zany hanjifa ny
sary na maniry anao sary ihany koa anjifa nitolotra izay omeny liantsoa dia afaka mitsidika ny page Facebook io ianareo. Ny page Facebook Corban Corban Performance Consulting, zay no page-nay tompoko. Corban Performance Consulting raha ohatra ka orinasa mila ireo tolotra mahakasika ny ressources humaines rehetra ianareo dia afaka manatona an'izy ireo. Ny fandraisana amin'ny vonjitiny compte Facebook manana page koa TT Vonjitiana Bible Translation. Afaka mifandray avy hatrany amin'ny vonjitiana koa ianareo amin'ny anaran'izay compte manokana sy page Facebook izay raha maniry afantatra bebe kokoa ny amin'ny sehatrasa fandikana ny baiboly fandikanteny amin'ny baiboly raha maniry anohana azy ihany koa amin'ny asa misionera izay ataony. Misy tiako hiverenana kely pasteur azafady misy elanelany kely satria raha toka fidiram-bola asa no resantsika amin'ny Corban sy ny amin'ny liantsoa dia misy tokoa ny asa misionera izay ataontsika hoe tsy loharanom-bola fa asa fanompoana ma-misionera araka ny voalazan'ny baiboly ohatry ny ahoana ny fiainana misionera sy ny hoe olona voantso misionera. Ny fiainana misionera satria Jesosy Kristy mihitsy no misionera. Fa nitoro filazantsara izy rehefa mamaky any amin'ny filazantsara araka ny Luka sy Matteo tsika dia tsy nieritreritra ny amin'ny hoe aiza no entimanana hahavitana an'ity fitoriana ity. Ny azy moa tamin'izany tsy mbola nisy hoe nandeha fiaramanidina izy na nandeha soavaly izy fa tongotra mandrakariva dia rehefa mamaky amin'ny Soratra Masina dia mahitany hoe ary nisy ireo vehivavy izay vadin'ny mpitondra tamin'izany fotoana izany sy vehivavy hafa izay ireo zany no mampitao an'ilay asa. Tsy mierikerika mihitsy zany Jesosy Kristy sy ny mpianany fa reny no manohana an'ilay asa zay tanterahana. Ny fahadisoana dia ny hoe eny ary fa dia manatanteraka ny fitoniana filazantsara ireo olona dia avalao izy hoany fa matoa afaka miaino sy mahafantatra ny reny misionera reny isika dia kasian'Andriamanitra koa mba hanohana an'ilay asa mba hahafahany mifantoka kokoa amin'izay iraka ampanaovan'Andriamanitra zay. Zany fifamenona mihitsy eo amin'ity resaka asa misiona ity. Misy ireo manohana mivantana, misy ny manatanteraka an'ilay asa mivantana fa lay mila vonjy no antefanina zany asa zany. Misy olona izay tian'Andriamanitra ho afahana ho vonjena hampivelarina dia maniraka ny misionera izy sy ireo mpanohana ny misionera ireo. Dia izay koa isika rehetra misy indray manao hoe io tsy tokony ilana vola mihitsy io, tsy ny vola ny zava-dehibe fa ampiasaina fitaovana hahatomombana ny asan'Andriamanitra ireny rehetra ireny. Tsy mahazo mifamadika zany ilay izy. Ny asa misionana ny iraka ny mandeha aloha dia ny fampitaovana ny iraka kosa no manaraka ato aoriana ato. Tsy azo maivanina koa ny fampitaovana ny iraka satria zao an'Andriamanitra ny tany sy izay rehetra eo aminy dia mila fahaiza mitantana mpitandry mpananan'Andriamanitra mantsy isika dia anatin'izany koa reny harena reny. Dia izay hoe mifameno ireo ary hahatonga antsika hifantoka mandrakariva haneho ny fahatsaran'Andriamanitra. Mankasitraka pasteur arak'izay dia raha misy manana faharesen-dahatra amintsika anohana ny asa misionera vonjitiana moa no eto amintsika ankehitriny dia afaka mifandray amin'ny araka ilay page Facebook nolazainy teo vonjitiana TT Vonjitiana azontsika hifandraisana mivantana aminy. Mankasitraka anareo izahay nandray anjara tato anatin'ny fandaharana. Mankasitraka mandrakariva ny Hopeful Home izay mampiatrano ny fandaharantsika. Mankasitraka ny teknisianina izay mandavorary ny fandraketana antsary ny fandaharantsika anio. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay tontosa sy ny amin'izay fifampizarana azontsika ny fampiresahana teto. Toy ny tamin'ny fandaharana farany dia misy ny Soratra Masina tenin'Andriamanitra fampaherezana izay omeny pasterantsika mialohan'ny amaranantsika ny fandaharana. Soratra Masina izay miantefa amintsika manoloana ny atao hoe antom-pisiany ny resahana atao ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana dia mila raisitsika dia afantsika ao anaty araka ny Timoty 2:1 ny andininy 7 dika teny ambonana no manoloana eto vakiko amin'ny anaran'ny Tompo tsy mba fanahy mahatonga ho kanosa no efa nomen'Andriamanitra antsika fa ilay fanahiny mahatonga antsika ho feno hery sy be fitiavana ary mahay mifehy tena. Amen. Mankasitraka indrindra ary mametraka ny veloma mandra-piona amintsika indray.